volo tongolo dia voly anisan'ny mampidi-bola. Be otrikaina tena ilain'ny vatana ny tongolo toy ny vitamine C, ny vitamine B ary manome tsiro sy hanitra ho an'ny sakafo. Afaka mandroaka bibikely toy ny moka sy ireo bibikely hafa manimba ny volo ihany koa ny tongolo noho ny fofona ananan'io. Vokatra azo tehirizina tsara sy maharitra ny tongolo. Raha ny momba ny tongolo be no resahana dia fianakaviana ao anatin'ny aliacé na liliacé no misy azy, toy ny tongolo lay, ny poireau ary ny tongolo ravina. Voly mamody izy ary manome irony antsoina hoe bulba irony. Raha ny karazana tongolombe no jerena dia fomba maro no ety mamaritra ny karazany, kanefa azo sokajiana roa lehibe araky ny ireto sokajy reto ny tongolobe. Misy ny sokajy araky ny lokony, misy ny tongolo mena toy ny rouge de tana, rouge de betafo, rouge julio. Misy ndray ny tongolo fotsy tahaka ny blanc de galmi, ary misy koa ny tongolo mavo sy volomparasy, ny texasy sy ny sisa maro isan-karazany. Azo sokajiana amin'ny endriny ara-geometrika koa ny tongolo. Misy ny tongolo boribory tahaka ny rouge julio efa niresantsika teo, ary misy ndray ny tongolo somary fisaka tahaka ny noflay, ny red créole. Ny volo tongolobe dia anisan'ny voly mandalo eny amin'ny tany zanakanana aloha zay vao afindra. Raha anao izany ary sika dia mila manomana fangaro na substrat mba ho aingam-pitombo sy matanjaka tsara ny zanatongolo. Raha ny tena tsara dia tokony anana fangaro toy izao ity substrat ity: ny ray ampatelo ny tany malemy tsara, ny ray ampatelo ny fasika, ary ny ray ampatelo ny zezika masaka tsara na compost. Rehefa voafangaro sy voalamina tsara ilay substrat dia afaka manao soritra mielanelana 10 cm eo isika. Afafy manaraka ny soritra raha ny masom-bolo ka ny elanelan'ny voa dia 2 ka hatramin'ny 3 cm eo, ary ny alalany kosa moa dia tsy mihoatra ny 8.5 ka hatramin'ny 1 cm eo, izany hoe 3 na 4 ny haben'ny voa. Totofana tany ny soritra namafazana ary rakofana bozaka. Ny asan'ny bozaka moa eto zany dia mitazona ny amandona ary mba mampitombo ny hafanana mba hahafahan'ny voa mitsiry malaky. Tondrahana tsara ary averina isaky ny maraina sy ny hariva arak'izay tratra. Raha ny tokony izy dia mitsiry ny voa rehetra afaka 5 ka hatramin'ny 7 andro eo. Noho izany ary dia esorina malaky ny bozaka ary soloina alokaloka voarary tsara. Mandritry ny fanirian'io zanaka tongolo io dia mandeha hatrany ny fikojakojana madinidinika toy ny ava, ny fanondrahana, ny fiarovana amin'ny aretina sy ny sisa sy ny sisa. Tany maivana tsy mitahiry amandona ela loatra no mety amin'ny volo tongolo. Tany beroka na baibony tena tsara. Araky voly mamody azy dia asana lalina ny tany, izany eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 cm eo ny alalan'ny asa. Potehana mba alemy tsara ny bainga, esorina ny fako, ny bozaka, ny tapakazo izay mety anelingelina ny tongolo. Raha ny fitondrana zezika no horesahana dia mitondra zezi-paizitra masaka tsara na composta izay eo amin'ny 200 na 300 kilao isaky ny ara eo. Afaka mampiasa zezika mineraly MPK 1122C sika izay milanja 3 kilao isaky ny ara. Fa ny tena tsara indrindra dia alao mampiasa zezika biolojika, lombricompost na zezika ganomady izay mifatra 7 kilao ka hatramin'ny 10 kilao, eny na betsaka izay araky ny tratra isaky ny ara.
rehefa voamana tsara raha ny tany ambolena dia azo afinda ny zanaka tongolo rehefa hita fa matanjaka tsara, zany hoe manodidina eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 17 andro taorinany namafazana teny amin'ny tany ketsa. Rehefa voaombotra ny zanatongolo dia azo anapahana ray apatelo ny raviny sy ny ray apatelo ny fakany mba hampitombo azy malakilaky. Tsara koa raha manao rihatra tain'omby isika mba ametrahana ireo zanatongolo ireo efa voaombotra. Aorian'izany dia afaka aketsa manaraka soritra mielanelana toy izao ny zanaka tongolo. Elanelan'ny soritra eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 cm eo, ary ny elanelan'ny fototra dia eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 cm eo koa. Tondrahana avy eo dia tsara raha asiana alokaloka mba tsy halazo ny zanaka tongolo. Afaka asorina ny alokaloka rehefa hita fa nahazo aina ireo zanaka tongolo avy nafindra, izany hoe manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 andro taorinany namindrana. Tondrahana matetika arak'izay fatrasa azy miankina amin'ny toetrandro sy ny toetany ny volotongolo mba hitazomana ny amandona. Atsahatra ny fanondrahana rehefa matoy tsara ny tongolo ka 10 ka hatramin'ny 12 andro alohan'ny fiotazana izany. Avana matetika ny volo mba tsy hifaninana ara-tsakafo sy tsy hanelingelina ny fitombon'ny volo ireo aijatro maro isan-karazany. Afaka mitondra zezika fanampiny toy ny urée 1 kilao isaky ny ara, nefa tsara kokoa raha lombrique en poste na guanomate izay milanja 5 kilao isaky ny ara eo 3 andro na 4 andro aorinan'ny fambolena. Amin'ny ankapobeny dia ny lagalo na ny mandavenina no aretina anisan'ny mahazo ny volotongolo izay azo avy amin'ny olatra. Maro nefa ny fanafody afaka iarovana amin'io aretina io tahaka ny ditanina, ny atleta, fa misy ihany koa ireo akora biolojika tahaka ny sergomil, ny ranona konsody, ny ranona tain'omby afaka iarovana tsara amin'io aretina io. Misy koa ireo bibikely izay manimba tahaka ny renibeparaka, ny trips, ny alakely na ny acarien na hoe koa hoe eclipse izay efa filazantsika sy fahitantsika, dia afaka fehezina tokoa izy ireny amin'ny alalan'ny fampiasana ny fanafody na dimex io na leni na sigone na acaricide tahaka ny mortak. Rehefa feno 4 ka hatramin'ny 5 volana taorinan'ny famafazana ny tongolo dia tokony efa atoy izy. Mihamavo ary midaboka ny tongolo eny an-tsaha. Mitranga tsikelikely ety avelany ny vodin-tongolo, hita fa tena efa mihamaina tsara. Azo aroso avy hatrany ara ny fiotazana ny tongolo. Raha ny tapamokarana dia manodidina eo amin'ny 200 ka hatramin'ny 500 sy 300 kilao eo ny tongolo mety ho azo anatin'ny velaran-tany ray ara. Ezahana mba ho tongolo efa matoy sy maina tsara no tehirizina, ary atao anaty gony makarakara, azo ahantona toy ny filet na ambony talatala ny tongolo vao notazana. Tsara raha tapahana tanteraka ny raviny sy ny fakany alohan'ny hitehirizana azy, ary toerana azo jivotra sy maina tsara, ary tsy misy fahavalo mety hanimba azy no tsara hitehirizana ny vokatra. Raha mboly tongolo ray ara ary dia ireo fandaniana maro toy ny herintsandry, masom-boly sy ireo ara-pamokarana dia mety mitetina eo amin'ny 700 sy 3,000 sy 5,000 eo. Raha mijery ny vokatra mety ho azo ary isika dia ny lanjan'ny vokatra azo amidy efa maina tsara ao anatin'ny velaran-tany ray ara dia mety mitetina eo amin'ny 70 kilao eo. Izany hoe efa niala ireo tongolo izay manana ny kalitao tsy dia azo amidy loatra. Ny vidiny napetraka izay vidiny afaka miovaova dia natao eo amin'ny 700 ariary isan'ny kilao. Noho izany dia mahazo
R$2,5 vidim-bokatra eo isika. Raha atao ara ny kajikajy dia ny tombony mety azo amin'ny velaran-tany ray ara raha ambolo-tongolo isika dia mitetina eo amin'ny R$9,7,5 izay marihana fa mbola tsy tafiditra ao anatin'io kajy io ireo fandaniana hafa tahaka ny fitanterana, ny aba sy ny maro isan-karazany.